Ia dia ampifaliana indray no iarahana amintsika indray amin'ity fampianarana torolalana ary fampaherezana ny alalana izao vidéo izao indray. Tamin'ny vidéo teo aloha tsika dia nianatra ny amin'ny atao hoe fomba fivavaka, hoe inona no atao rehefa mba hitarihana antsika ho amin'ny tena hoe vavaka mahomby ankasitrahan'Andriamanitra. Dia ny amin'ny andiam-pandarana manaraka indray dia nianatra ihany koa tsika ny amin'ny atao hoe ny tena filazantsara. Maro mantsy ny olona izay mitory filazantsara, fa misy ihany koa izay voalazan'i Paoly no mitory filazantsara hafa, mitory Jesosy hafa. Dia efa nianarantsika ihany koa ny mahakasika ny amin'ny atao hoe herin'ny fanahy masina izay miasa ao amin'ny fiangonana. Antsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 9 dia ny 1 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 1:1 koa aoka ilozantsika ny abidian'ny fotom-pampianaran'i Kristy, fa aoka handroso amin'ny fahatanterahana isika. Aoka handroso amin'ny fahatanterahana isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafahana miasa maty sy ny finoana an'Andriamanitra. Ny fotom-pampianarana sy ny amin'ny batisa maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay dia izany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra. Ahoana voalazan'ny ten'Andriamanitra eto? Ozy izy milaza eto hoe aoka ozy izy ilozantsika amin'izay. Ny inona ny ilozana? Ny abidian'ny fotom-pampianaran'i Kristy, fa aoka handroso amin'ny fahatanterahana isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafahana miasa maty sy ny finoana an'Andriamanitra. Mila tsara fanorenana ilay fibebahana, tsara fototra. Mila tena tsara fototra mihitsy zany ato amin'ny fibebahana aloha ny kristianina anankiray. Rehefa ao amin'ny fibebahana ny tsara fototra départ. Rehefa tsara ny départ dia tsara ihany koa ny arrivé. Rehefa manomboka tsara ianao dia mamarana tsara ihany koa ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha tianao zany no tonga ny fiainana mandrakizay dia tsy azonao ialana mihitsy, fa tsy maintsy aloha anao mibebaka io le fototra izay tsy azo ialana. Fibebahana ahafahana miasa maty sy ny finoana an'Andriamanitra. Mila mino aloha, mila mino aloha dia avy eo mibebaka, dia afaka ny asa maty dia atao batisa, dia rehefa avy eo mandray ny fanahy masina. Zay zany ny abidian'ny fotom-pampianaran'i Kristy izay tsy azo ialana mihitsy mialohan'ny andraisana ny fanahy masina, mialohan'ny hidirana any amin'ny atao hoe asa soa, na any amin'ny fanaovan-tsoa, na any amin'ny fiantrana. Dia tsy azo ialana fa tsy maintsy mandingana aloha ianao voalohany indrindra, premier pas dia ny fibebahana zany. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe, voalohany izay voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe misy ny atao hoe fanorenana dia fibebahana, ary rehefa avy eo dia manaraka ho azy amin'izay ny fianarana an'ireto lohahevitra lehibe reto dia mahakasika ny amin'ny batisa ozy izy fametrahan-tanana, fitsanganan'ny tena maty, fitsarana mandrakizay. Dia izay indray ary ny fizarana izay nomenantsika androany mahakasika an'izay zavatra fahaiza manavaka ny amin'ny atao hoe prioritaire sy ny zavatra secondaire ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ny atao hoe zavatra vaindohan-draharaha izay tsy azo ialana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana, dia misy ihany koa ny atao hoe secondaire. Mila mahay manavaka an'izany zany tsika zanak'Andriamanitra, tsika kristianina. Na ianao ihany koa mpanota izay vao hanolotra ny fonao amin'i Jesosy, maniry ianao hivavaka, maniry ianao hanompo an'Andriamanitra, dia mila mahafantatra an'izay zavatra izay ianao mba tsy hiazakazanao any amin'ny fitahiana na fanambinana, hiazakazahana any amin'ny zavatra ivelambelana. Dia tsy maintsy mitsofoka aloha voalohany indrindra ao amin'ny atao hoe fototra. Rehefa tafiditra ao amin'ny tsara fototra ianao, rehefa tena tsara ny fondation ny trano anankiray dia mijoro tsara izy. Fa raha ratsy ny fototra dia manompo an'Andriamanitra ihany le olona,
fa miarina kely de lava, miarina kely de lava, tsy mahajoro mihitsy eo anolohan'ny fakapana, tsy mahajoro eo anolohan'ny fahotana satria ratsy le fototra, ratsy le fibebahana. De zay indray ary fa de manaraka indray tsika mijery zavatra hafa indray a mba hifampahirizantsika, fampahafantarana ao anatin'ny minitra vitsy zay ifampizarantsika dia mirary soanao indray azy a, tahian'Andriamanitra indray. Veloma tompoko.